ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemirahaba antsika ravaka malalahatra rety sabotsy fahafito ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny levidikosy toko fadimy amby roapolo, boka levidikosy toko fadimy amby roapolo, andiny favalo ka hatramin'ny fatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manisa sabata taona fito anao dia fito taona impinto ka ny anisanao ny andro an'ireo sabata taona fito ireo dia sivy amby efapolo taona. Dia mitsoa fanjomara aveo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito dia amin'ny andro fanavotana no itsofanareo anjomara eran-taninareo. Ary hamasino ny taona fahadimampolo ka miantsoa fanafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ho aminy. Jobily ho anareo zany ka samy mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo avy. Jobily no ho anareo zany taona fahadimampolo zany. Aza mafy ianareo ary aza mijinja izay maniry ho azy avy amin'ny vomintsana tamin'ny fahararano lasa ary aza mioty ny avy tamin'izay tsy namboarinareo. Fa jobily zany ka ho masina ho anareo izay vokatra alaina any an-tsaha no ho aninareo. Amin'izany taona jobily zany dia samy ody amin'ny taninareo avy ianareo. Ray masina manao masinana ny fahamarinana terinao no fahamarinana. Amen. Ny fahafito ambin'ny folo aogositra tahak'izao moa dia andro manan-tantara manokana eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Tsy mahagaga raha ohatra ka perikiopa mikasika ny jobily no zara mofinaina ho antsika amin'izany sabotsy fahafito ambin'ny folo ny volana aogositra izany. Raha mahatsiaro kely ny tantara isika dia ny fahafito ambin'ny folo aogositra valo ambinim-polo sy sivinjato sy arivo no nanambarana Pahabemaso ny fahaterahan'ny FJKM. Synodà lehibe voalohany no natao zany tany Toamasina dia nanomboka ny folo aogositra. Ny farana ny fahafito ambin'ny folo aogositra dia rehefa natao io synody io zany dia tafatambatra ny FJKM. Tafatambatra ny FJKM satria ny FJKM dia nateraky ny fikambanana fiangonana anankiroa telo lehibe. Dia ny fiangonana antsoina hoe FKM izay zanaky ny LMS, dia ny fiangonana FPM izay zanaky ny MPF. Dikany hoe FKM dia fiangonana Kristy eto Madagasikara, ary dikany teny hoe LMS dia London Missionary Society. Rehefa niasa elaela ny LMS dia tonga hoe FKM izy teto Madagasikara. Rehefa niasa kosa ny missionna protestanta frantsay dia nanome ny fiangonana antsoina hoe fiangonana ara-pilazantsara eto Madagasikara. Ary rehefa niasa kosa ny Frentsa izay antsoina hoe FFM na ny French Foreign Mission Association dia nanome ny antsoina hoe FFM na fiangonana Frentzy Malagasy. Dia ireo fiangonana telo ireo zany ny FPM, ny FKM ary ny FFM no nanome ny FJKM. Dia ny fivoriana voalohany nanapa-kevitra nanorenana izany fiangonana izany satria synodà voalohany ny voalazantsika teo hoe valo ambinim-polo sy sivinjato sy arivo nanapa-kevitra momba ny fandaminana rehetra, momba ny lalàna, ny statut zany na ny foti-dalàna, ny rafitra, ny fanambaram-pinoana, ny fandaminana anatin'ny fiangonana, momba ny fitokiana filazantsara, ny politika anatiny sy ivelan'ny fiangonana, ny fifandraisana ivelan'ny fiangonana sy ny sisa rehetra. Dia io synodà lehibe voalohany io nandaminana zany rehetra zany. Ary dia ny fito ambin'ny folo aogositra no ny farana ny synodà lehibe dia sabotsy io, sabotsy tahak'izao. Dia io sabotsy io zany no tao amin'ny fifaranan'ny synodà lehibe no nambara-Pahabemaso ny vita ny fampiraisana voatendry ny birao an'ny FJKM, biraon'ny FJKM voalohany, voapetraka ireo rafitra maro samihafa, ireo mpiandraikitra foibe samy hafa tamin'izany moa mpiandraikitra foibe misy karazany telo.
ny mpiandraikitra fobe zay misahana ny raharaha akapobeny a, de ny mpiandraikitra fobe zay misahana ny raharahan'ny sekoly a, de ny mpiandraikitra fobe zay misahana ny raharahan'ny fitondram-piangonana. Tamin'izany fotoana zany de nisokajiana telo ny mpiandraikitra fobe. Zao moa efa natambatra ho rafitra anankiray izy, dia ao anatin'ny mpiandraikitra fobe fotsiny no mizara sokajy hoe ity a vola ity fiangonana ity sekoly. Fa tamin'ny fotoan'andro de nividiana samihafa mihitsy any hoe ty mpiandraikitra fobe tena misahana fotsiny ny raharaha-piangonana, ty misahana fotsiny ny raharaha akapobeny, ny fananana, ny vola, ny piasa, ny fitantarana akapobeny mihitsy, ty kosa misahana fotsiny ny sekoly. Tamin'izany fotoana zany fa ateo ina de natambatra izy a de natao hoe mpiandraikitra fobe iray any. Aty amin'ny taona valo amby roa sivinjato sy arivo nandaminana zany raharaha zany. Fa ny valo ambin'ny folo aogositra kosa zay manan-tantara kosa satria ny ampitson'io zany no nivoriana ny vahoaka kristianina rehetra, ny fiaraha-mivavaky ny kristianina rehetra, nanambarana pahabemaso tamin'ny horen-tany horen-danitra, zay ny azo ilazana azy, horen'ny vahoaka hoe vita ny fampiraisana, de ny fampiompivavahana voalohany iombonan'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra de ny alahady valo ambin'ny folo aogositra. Noho zany dia samy marina ny fito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo, amin'ny terina hoe fito ambin'ny folo aogositra no daty nahaterahan'ny FJKM tsy diso, satria io ny fotoana zay nanambarana pahabemaso, nahavitahan-taperan'ny synôda lehibe, dia nahavitahan'ny fivoriana fanavakana pahabemaso. Fa ny faharoa kosa dia ny fitaom-pivavahana voalohany nanambarana pahabemaso tamin'ny vahoakan'Andriamanitra teo anatrehan'ny fiarahamonina fa mijoro ny FJKM. De ohatsika manao hoe tandrify tamin'izany fotoana zany a, tandrify izany indrindra ity ataontsika hoe pericop mikasika ny mofinaina zay eto am-piarahatanantsika ity de mikasika ny jobily. Raha toa ka nofidiany zany hoe nahoana moa no nataon'Andriamanitra hifanandrify amintsika amin'ity tobaka-lazany ity ny hoe taon-jobily, hoe jobily. Raha manao topo-maso isika fohy de fohy mikasika hoe inona moa no jobily tao amin'ny testamenta taloha. Raha fitinina dia amin'ny teolojian'ny Levitikos, Levitikos zany de mampifandray ny taon-jobily amin'ny fahamasinana, amin'ny fisorohana. Amin'ny Levitikos no manazava fa mifamatotra mihitsy amin'ny asam-pisoronana, mifamatotra amin'ny zavatra ara-panahy, mifamatotra amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany, fahalavirian'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra ny jobily. Raha toa ka mijery zany tsika ny hoe jobily de jerena tena amin'ny lafiny ara-panahy izy. Tsy dia amin'ny lafiny ataontsika hoe fandaminany raharaha tsotra fotsiny zay hitantsika amin'ny andininy hoe tsy mambolonareo, tsy miandry zay vokatra eny an-tsanareo, mitsahatra nareo, zay io. Fa le votoatin'ilay izy dia tena lafiny ara-panahy mihitsy. Noho zany dia reto zavatra vitsivitsy reto no tsy tokony adonina amin'ny teny hoe jobily. Le jobily moa dia ilay bingony iny zany, ilay anjomara tsofiny iny ny avian'ny teny hoe jobily. Raha vao mipaika zany le taona fahadimapolo araky io volana voalaza io dia tsofina ny anjomara. Dia ny zavatra iainan'ny olona manomboka eo zany mandritry ny herintaona de reto lafin-javatra vitsivitsy reto. Voalohany dia io tenenin'io milaza fifaliana lehibe ny taon-jobily, milaza fifaliana ny taon-jobily. Nahoana ny fifaliana ny taon-jobily? Fifaliana ny taon-jobily satria namakivaky 9 taona. Amin'izao leratsika zao moa dia ny ferana natao amintsika FJKM, tsy amintsika FJKM ihany fa na amin'ny katolika romanina aza, dia natao isaky ny 5 taona ny jobily. Fa tsy manaraka ny soatra masina akory isika mazava ho azy. Ny fomba na ny taona raingesa manana ny ataontsika hoe ny fanosana azy, tsy lay hoe telo taona tsy lay isan'ny andro loatra fa lay hoe zava-dehibe de le fahatserovana lay jobily. Dia ny fiangonana katolika romanina eran-tany de 5 taona azy ny jobily. Ny FJKM koa de no isaky ny 5 taona ny jobily. Ny fiarahamonina moa de manana be any andavanandro. Misy hoe jobily volafotsy 5, jobily volamena 10, jobily diamondra 9, jobily platine 20. Satria ny jobily de azo atao foana. Azo atao ohatra hoe azo ankalazaina foana, ary azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra ny teny hoe jobily. Fa tsy voatery hoe amin'ny taona 10 ihany akory ny hevitry, fa azo ampiasaina tsara jobily noho ny anniversaire-ko, fa feno 20 taona na feno 30 taona, azo atao tsara mihitsy. Fa itsika kosa tena maritra fanarahana soatra zany andehantsika 10 taona atao hoe jobily, tsy hoe manova soatra masina kosa, tsy zay loatra. Dia raha toa zany ka mitenitsika hoe jobily dia fifaliana ilay izy satria manome tombon'andro Andriamanitra.
manome tombonano Andriamanitra satria ny jobily fahasoavana ny fandraisana azy de zao fifaliana zany izy, fotoana fifaliana izy. De ahoana no atao mba hatanteraka ilay fifaliana? Dia eo no mipetraka ny hoe miverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fiarahamonina aloha no hijerena azy. Amin'ny fiarahamonina dia amin'ny lafiny ara-piarahamonina zany satria ny jiosy de fiarahamonina. Fa tsy hoe zavatra ara-panahy ihany, mpiarabelona ny jiosy, misy tokantrano ao, misy fivavahana jiosy de fivavahan'ny fiarahamonina, fa tsy hoe fivavahan'ny fianakaviana ihany, fa fivavahan'ilay firenena, fivavahan'ilay fiarahamonina mihitsy. Noho zany dia ilay fivavahana dia nampiasaina ho hanasitrana ny fiarahamonina satria eo anivon'ny fiarahamonina izy zany dia manana anjara izy hitsabo hanasitrana, hanome aina, hamelona, hampiodina ilay fiarahamonina. Raha ohatra ilay fivavahana ka tsy zay dia tsy fivavahan'ilay fiarahamonina izy. Raha ohatra ka fivavaham-pianakaviana izy dia mijanona eo anivon'ny fianakaviana ihany. Fa satria ny judaïsme fivavahan'ny fiarahamonina manontolo dia manana rôle, ataontsika hoe fonction sociale izy, manana didy izy zany, manana andraikitra lehibe izy ao anatin'ilay social, ary manana fonction économique koa zany fivavahana jiosy satria fivavaha-piarahamonina izy, fivavahan'ilay firenena izy dia manana fonction sociale izy, manana fonction économique izy, ary manana fonction politique mihitsy koa. Ary hitantsika ny anjara andraikitry ny judaïsme, anjara andraikitry ny mpisorona, anjara andraikitry ny mpanjaka dia manana fonction économique ny fivavahana. Rehefa ny fivavahana no fivavahan'ny firenena anankiray na fivavahan'ilay firenena manontolo dia faravakely manana reo izy, manana ilay ataontsika hoe fonction sociale izy, fonction économique izy, fonction sociopolitique izy, manana fonction koa izy ataontsika hoe be dia be n'izay mety ataontsika hoe andraiky ny tahaka ny ohatra hoe amina firenena silama dia manana izany fonction zany lay fivavahana. Eto ary dia tentsika manao hoe lay fivavahana ny jobily zany dia fahatsiarovana zay manana an'izay andraikitra zay, manana an'izay andraikitra zay hoe mamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra satria le fivavahana jiosy dia hitantsika fa fivavahana ao anatin'ny fiarahamonina dia mamerina amin'ny laoniny amin'ny fotoanany jobily dia famerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ilay izy. Ino hoe famarinana amin'ny laoniny? Io ilay hoe samy nodi amin'ny tany hafa. Tamin'ny andron'ny jiosy dia ny tany dia zava-nisam-pianakaviana. Io zany efa mipetraka ohatra hoe aty ny tanin'ny efa voafaritra zany hoe ny tanin'ny Sebolaona dia ary, ny tanin'ny fokon'ny Joda dia ary, ny fokon'ny Efraima dia ary dia ao anatin'ny fokon'ny Efraima indray dia voazara hoe fianakavian-dranona ary, fianakavian-dranona ary. Kanefa misy amin'ny fotoana io mivarotra ny tany na tsy maintsy mivarotra ny tany noho ny faharesena amin'ny fiainana lasa andeva, dia amin'ny fotoanany jobily dia zao averina amin'ny laoniny zay mba hiverina lay lamina na lay équilibre ao anatin'ny fiarahamonina. Amin'ny fotoanany jobily zany dia zao averina amin'ny laoniny toy ny fiaingana vaovao, nouveau départ no reo miteny frantsay, fiaingana vaovao zany ny dikan'ny jobily. Satria raha tsy zay dia manjary nikorontana ilay fiarahamonina, mety misy olona zany lasa very ilay tany dia mahantra hatrany amin'ny tanàna mandrakizay izy. Fa mba tsy hisiany zany dia zao averina amin'ny laoniny lay tany, ary zay andevy dia afahana, izay mpitrosa dia afahana, izay mpivady dia mifampody aza na koa zay afaka mifampody noho ny antony maro samihafa moa. Dia hotsika manao hoe ny ambadika ilay izy dia tsy briany loatra, fa le foto-kevitra hoe famerenana amin'ny laoniny fiaingana vaovao, fiaingana vaovao. Amin'ny jiosy tsy namono fanosana taona dia siklika, zay tsy nadikan'ilay jobily, siklika, miverimberina zany ny fotoana, miverimberina ny fotoana, mitovitovy amintsika malagasy ihany. Amintsika malagasy koa dia manana fijery tahak'izay ihany sika. Zay mahatonga antsika tsy dia mahay manavaka ny hoe any aloha sa any aoriana, miteny manao hoe rehefa any aoriana any, na koa hoe rehefa any aloha any, misy miteny hoe any aoriana any ange zao. Any aoriana antsika dia any amin'ny 2030 na amin'ny 2025 na amin'ny 2050, any aoriana any. Zay ny eritreretintsika hoe any aoriana any. Fa nefa na ny tena marina any aloha any zany. Na miteny hoe tany aloha tany, ny tany alohantsika dia any amin'ny 1900 na any amin'ny 1500 na taona 500 taona 750 na taona 150, zay no ataontsika hoe any aloha any. Ohatran'ny any ariana zany ny masontsika, tsika mandeha makany aloha nefa ny fotoanantsika makany aloha, masontsika zany any aloha, masontsika any ariana,
nefa ny fotoanantsika ny elo mahatonga zany satria siklika ny fijeritsika ny fotoana tahaka zay mety ho fijery ny jiosiany dia ny foto-kevitra le izy de ny hoe ny famerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra mba tsy hisy hoe fiangarana ny dikany teny hoe fanandrona moa koa moa zany teo amin'ny taona malagasy ny fanandrona teo amin'ny taona malagasy zay ny ainana hatramin'ny andron'ny fanjanahantany azy dia famerenana amin'ny laoniny mitovy tsy misy valaka am'izany mitovy tsy misy valaka amin'ny hoe famerenana amin'ny laoniny zavatra rehetra hoe misy zany zavatra izay tokony averina amin'ny laoniny averina maka lay équilibre zay mikorotana nandritry ny 50 taona na 20 taona de averina indray ny toetsaina zany dia le hoe zava-dehibe ny hoe omena olona ro miteny frantsay hoe omena chance zany hoe ny zava-dehibe dia omena fahafahana manomboka zavatra vaovao indray lay taranaka anankiray na lay olona anankiray na lay fianakaviana anankiray mba hitovy indray lay fiaingana mba tsy hoe hitoy le fahantrana ka hatratra 100 taona 200 taona ary dia mandritry ny 400 taona ohatra de mibaby zay mety ho fahadison'ny tany aloha ny aty aorina na mibaby ny mitsinentina taon'ny tany aloha ny taranaka aty aorina de mba hialana am'izay rehetra dia misy ny antsoina hoe jobily ary dia ny zay no tokony hoe fifaliana le izy fahasoavana le izy teo amin'jiosy fa ny faharoa de tsika manao hoe fifaliana le izy fa nolay famerenana amin'ny laony ary dia ny olona zany na iza mankalaza jobily na anniversaire io na jobily mpiangonana io na jobily ny toeram-piasana io de ny tokony ao an-tsaina de ny hoe tsy ray sakafo be ihany iny eo hoana moa sady endrika isehoany le fifaliana izy fa amin'ny lafiny ara-panahy le izy amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-panahy amin'ny lafiny ara-piaramonina de ny hoe famerenana amin'ny laoniny zany hoe fotoana fifaliana izy fiaingana vaovao zany no heviny vina vaovao zany no heviny zay ny dikany teny hoe jobily raha mankalaza anniversaire ianao 50 taona na 20 taona dia tokony mamaritra vina vaovao ianao tokony mamaritra fiaingana vaovao ianao ary ny fitaovana anankiray zay hoety manatratra an'izany de izao ny famelan-keloka tsy misy jobily ka tsy hoe tsy namela heloka ianao amin'ny fotoanany jobily de izao mamela heloka ianao mamela ny heloky ny namanao ary ny namanao mamela ny helokao ny dikany hoe manasa olona misakafo nge amin'ny jobily de tsy hoe le olona tianao ihany nge ny asainao amin'iny fa mifanohitra amin'izay ary le olona zay mety ho anananao alahelo le olona zay mety ho manana alahelo aminao ara de tokony eo amin'io ilazana hoe fiaingana vaovao zao jobily zao mamela anareo zay koa avelanareo zay ny dikany teny hoe jobily amin'ny lafiny andrapaky teny fa tsika moa rehefa manao jobily dia ka manao sakafo de ny olona tiatsika ihany ny ataontsika dia tsy misy le tsy mitondra fiaingana vaovao le izy fa mitondra fiaingana vaovao izy rehefa tena iainana le hoe za manomboka zao dia tsy anana alahelona amin'izana amin'isy tsy tezitra na amin'izana amin'isy madio foa ary de zao za koa mba nareo zay nasaiko rehetraretra izao madio fo aminareo de metezako nareo madio fo amiko amin'ny fotoana zay anasanao le olona miara-misakafo na anasanao le olona miara-mivavaka na anasanao le olona miara-milalao na anasanao le olona miaraka manao fety aminao tsy manino azo atao zany fa anao zany amin'ny jobily dia le olona zay ataontsika hoe mety olana aminao iny mihitsy ara mitsoronao hoe za dia anao jobily fa anao fiaingana vaovao de faly hiaraka aminao de eo ianao no mety ao anatina mofo minamina ao anatina fotoana kiray za moeto hiavako de olombelona ny tafinofoka dia fotoana mety nisy fahadisonana ataoko tao anatin'izay fa de zao tsy manana alahelo aminareo ary nareo koa indriko mba tsy hanana alahelo amiko fa fiaingana vaovao zay ny dikany teny hoe jobily tanteraka le fifaliana toam-pahasoavana izy rehefa misy zay ataontsika hoe fonction sociale nan'ilay jobily zay famitrana fihavanana vaovao fiaingana vaovao vina vaovao fa ny faharoa zay tsy tokony androna fa lehibe indrindra de le fonction spirituelle le lafiny hoe ara-panahy izy lay hoe fiankinana amin'Andriamanitra eto de ambaran'ny bokyny Levitika eto hoe nareo de aza misahirana mihitsy aloha hoe mamafy mijinjy fa zao ny dikan'iny de zao mitsara mihitsy anareo zay ny dikany teny hoe donjobily mitsara mihitsy anareo dikany hoe mitsara de zao mitsahatra amin'ny asa tsy hoe kamo zany fa hoe mahatoky zay omen'Andriamanitra
hoe Andriamanitra kay mamelona, ay Andriamanitra ny tena loharanon'ny fiainana, ay Andriamanitra tena manome. Satria tsika rehefa tonga fotoana ny jobily de tsika indray no mivokovoka miasa, tsy ilaina akory ny asa mazava ho azy, fa ny ao an-tsaina de ny hoe Andriamanitra ny manome, Andriamanitra ny mamelona. Famerenana ny laonina zany toe-tsaina zany no midika ny tenin'ny jobily, satria ny olombelona rehefa mandritra ny fotoana ela de zao everiny fa ny herin'ny tena na ny hafetseny no mahatonga azy velona, na ny hafetseny na ny fahaizany mihetsiketsika no everiny mahavelona azy. De ny taony jobily mampiato azy hoe hitanao hoe fa tsy niasa ianao fa velona, hitanao hoe tsy nanao an'izao fa jere velona ihany ianao, hitanao hoe fa velomin'Andriamanitra ianao, hitanao hoe fa nahitany ao raha tsy karakara ianao de zao manome vokatra. Zany hoe tena hitezana ny taranaka zany de ny hoe Andriamanitra ny mamelona anao, miasa ianao tsy maninona, miezaka ianao, tokony ataonao zany, fa izao aza adinoina, fa izao Andriamanitra ny manome rehefa te hanome izy de manome foana. Zay finoana zay hoe ilaina ny asa fa Andriamanitra ny fototry ny fahavokaran'ny asa. Zay ny afatra pitain'ny taony jobily, hoe Andriamanitra ny ankinana, Andriamanitra ny mamelona, Andriamanitra ny miantoka, any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy. Ohatsika hoe manana hevitra ataontsika hoe ara-panahy lehibe zany ny jobily, fa eto am-pamaranana de ohatsika manao hoe mankalaza itsika zao 45 taona nefa tsy ekemy 45 taona de marina fa hoe voaingantsika nankalaza ny 50 taona zay taony jobily, fa nahoana isan-taontsika de mahatsiaro zany izany datin'ny 17 ny volana ataontsika hoe aogositra izany, izay marina fa tsy fiaingana vaovao satria mamaritra fa manana fikasana mitoy tsika, fa na izany ana dia mamaritra kosa finiavana vaovao, fitiavana vaovao hatrany any ny asan'Andriamanitra tanterahan'ny fiangonana. Miezaka be ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, fa hitantsika fa mbola lavitra niezaka amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Hotsika manao hoe matetika famerimberitsika eto amin'ny mofinaina, fa raha ohatra ka resy lahatra isika amin'ny maha-calvinista tsika na amin'ny maha-réformé atsika na maha-protestanta tsika, de zao amintsika protestanta de zao ny famonjenana taon'i Kristy dia mahatratra ny olona manontolo, mahatratra ny olona manontolo, ny olombelona fanahy, pneuma, ny olombelona saina, psyché, ary ny olombelona nofo, soma isika. Amintsika de zao amin'ny finoantsika protestanta ambaran'ny baiboly de zao rehefa namonjy Kristy, ny hazo fijalian'i Kristy, ny famonjenana taon'i Kristy ny hazo fijaliana de tsy hoe ny saina ihany navotany, miaka de navoziny ny saina, fa zao ny fanahy tsy nirarahiana sanatria zany, na ny fanahy ihany natao zava-dehibe fa ny saina dia donendriny iny ihany, fa ny ara-panahy aloha de tena milamina tsara mihitsy ny olona iny, fa ny saina de tsy zay zany, fa ny famonjena de zao nahatratra ny olona manontolo, na ny fanahy iny, ny sainy, ny nofo, ny vatany, zany dia nandray ny famondovo-jeny Kristy amin'ny hazo fijaliana. Zay mahatonga ny Paoly hiteny eo amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7-8 hoe mba arovana avokoa ny fanahinareo, ny fanahinareo, ny pneuma, ny sainareo, aina moa ny tenen'io fa ny saina, ny psyché ary ny soma. Dia amintsika protestanta zay no isy, saingy zao am'izao tsika miresaka zao raha ohatra ka mijery isika zay voany marina atao anatin'ny fianambeny mpitandrina omaly, de ny hoe zao ange raha ohatra ka mijery isika dia nisan'ny trano fiangonana FJKM 980 nisan'ny trano fiangonana be dia be zany, marina fa tsy trano fiangonana ngeza be vita amin'ny beton na amin'ny simenitra, fa misy kely faraveto 30 mipiankina ao, mety 30 aza, fa 6 mahega aloha nisan'ny trano fiangonana FJKM. Raha atao hoe misahana ny ara-panahiny FJKM zany de zany 6 zany. Ny sekoly FJKM eo amin'ny 700 eo isan'ny sekoly FJKM, zay de efa misy elanelany be sahady. Fiangonana 6 ho ana trano fiangonana sekoly 700 de azonareo sary an-tsaina amin'izany, fa vitsy n'isan'ny sekoly raha mitaha amin'ny trano fiangonana, zany hoe fa omentsika toerana bebe kokoa zany ny ara-panahy raha mitaha amin'ny ara-tsaina. Fa raha ohatra ka tena réformé isika de zao tokony hifanatsahana io, tokony tsy hifanalavitra io.
Ary ohatra ka mijery indray tsika to voatra hoe niara-nofo ve asa tsy fantatry ny hopitaly ohatra, manana fiangonana sivy tsika ary manana sekoly fitonjato fa tsy manana hopitaly anankiray akory aza izay isahana amin'ny fahasalaman'ny vata, isahana amin'ny fahasalaman'ny ny saina koa aza raha ohatra ka ilainy zany. Tsy manantsika na anankiray aza. Aiza lahy ataontsika hoe toe-tsaina réformé hoe misahana ny fiangonana dia misahana n'lay fanahin'ny olona, ny vatan'ny olona ary ny sain'ny olona. Zay no tonga miteny hoe mankalaza matsiaro sika zao fito amby ny folo aogositra zao fiaingana vaovao ahoana moa vemerenana ny fimpanjinana hoe inona moa ny asa miandry anay, inona ny ezaka miandry anay, inona ny zavatra andrasan'ny tompo aminay. Izany ny kely indrindra fa misaotr'Andriamanitra tsika fa mankalaza ny fainina amby dimapolo taona ny fitantanan'Andriamanitra ny fiangonan'ny Nefijekema dia mampahery ny zanaky Nefijekema rehetra. Zay ny Nefijekema fa ho anao atokantrano ao zao tao mpakalazana sao dia zao mahaiza mifankatia, mahaiza mifamely. Raha tianao ny anana fiedahana sy fifaliana, anana atsiary fahasoavan'Andriamanitra dia manaova vina ao anatin'ny fifankatiavana, ao anatin'ny fifaliana fa ny jobily raha amin'iza mankalala zao jobily dia zao midika fifandraisana vaovao zany, midika fifamelana zany, midika fiainam-baovao, fibebahana, fangataham-pamelana amin'Andriamanitra, famitsoran-keloka mihitsy raha toa ka ao anatina fotoan-dehibe manokana. Tompany ny fahazavana antsika afaka malala ka ho fiainantsika isan'andro, ny fiainantsika ny ho jobily isan'andro hivavaka sika. Tompo misaotranao zay no ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotranao no ity sabotsy fahafito amby ny folo aogositra ity satria enina amby dimapolo taona lasa katoko zao no nanambarana Papemasy ny faranana ny synode lehibe voalohany izay nimpanjinana ny hoe indro avoziko ny zavatra rehetra araka ny teninao dia nijoro ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ary dia mankalaza zany matsiaro zany manokana zay ity sabotsy ity izay nifarana ny synode lehibe voalohany dia misaotra Tompo ny fanandraisana ny fanapahan-kevitra rehetra ny amin'ny fandaminana ny fiangonana dia misaotra Tompo ary dia manafatra anay ianao amin'ny mofinaina voalahatra androany, voalahatra tamin'ity andro ity fa ny fiainanay dia fiainana kristianina miaina ny taona jobily, manana fijery miabo sy mahatoky ny fitondranao isan'andro ary dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao hatrany zahay mba ho fiainam-pifaliana sy ho fiainam-pahasoavana ny isan'andronay. Dia taio Jesoa ny fiangonanao izay misy anay taio Nefijekema ho vavolombelon'ny fahamarinanao ny fitiavanao, ho vahoakanao Andriamanitra mahay mifankatia, vahoakan'Andriamanitra mahatsiaro fa ilain'ny fiarahamonina, fiangonana mahatsiaro fa ilain'ny hafa, ilain'ny fiarahamonina, fiangonana mahatsiaro fa miandry azy ny fiarahamonina, hitondra fahazavana, hitondra fanafahana, hitory ny filazantsaranao Jesoa velona, nandresy ny fahafatesana ary mandroaka ny aloky ny fahafatesana rehetra noho ny filazantsara izay hoentiny zany fiangonanao zany. Mampahireza ny vahoakan'Andriamanitra tsy hifanjana amin'ny asa ayanararoatra ny fotoana fahana manompo anao eto ny tany sy ny firenena. Jereo ny tokantrano tsirairay Jesoa, ataovy miaina ny fifaliana sy ny fifankatiavana, ataovy rakotry ny famindramponao. Dia mitoera mandrakariva tiamponay Jesoa ary aza mahafoina mahasaraka anay ianao. Dia misaotra ny amin'ny herinandro izay nombonanay, misaotra ny amin'ny herinandro izay faran'ny herinandro omenao anay dia mametraka sahady ny vaovao eo am-pelantananao zahay. Misaotra Jesoa. Amen.